Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matthieu 4:20 izay anao tsy enjery. Matthieu 4:20 ovaka itsika amin'ny andininy 7:30 raisitsika hatramin'ny 7:20. Matthieu 4:20 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:20. Voavaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoko ho fantatrareo fa efa akaiky mby ao am-baravarana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Fa amin'izany andro izany sy ora izany tsy misy mahalala na ny anjely ny lanitra aza, eny na dia ny zanaka aza, afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka amin'ny tanin'ny andro Noa dia tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka tamin'ny androny fony tsy mbola tonga ny safidrano, ka nihinana sy nisotro ny olona, ary napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo fiara. Ary tsy fanta mandra-piavin'ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra dia tahaka izany koa no fiavian'ny zanak'olona. Amin'izany fotoana izany dia isy roa lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray ho avela. Ary isy roa vavy manodidina ny fikoseham-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Ko amin'izany miambeny ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no entintsika indray fampaherezana androany, mivavaka itsika. Ry Andriamanitra rainay, be indra fo indrindro noho ny famindraponao tokoa mantsy mbola tsy nikadonany Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra, satria mbola tsy tianao ho very fa tianao ho tonga amin'ny fibebahana ny tsirairay. Be dia be tokoa ny zavatra manahirana anay, be dia be ny zavatra mety mahaliana anay amin'izao fiainana mandalo izao. Anikadinonay ny fotoana izay fanaovanao aminay dia ny fahatongavan'ny Jesosy Kristy zanako eny amin'ny rahony lanitra izany. Ankehitriny dia hifampahery indray izay amin'ny teninao, aoka ny fanamasina izay nampitoerinao ato anatiko no hiteny fa tsy izaho, tsy izay fantatra akory, fa izay teny, izay bitsiky ny fanahy ato anatiko. Ary aoka ihany koa ny fanahinao masina no mampianatra ny tsirairay avy an'izay andre, ary tsy ho mpieno manadino izahay fa hipetraka ao anatinay. Izany teny izany ho voninahitry ny anaranao ary fanavotana ho anay ihany koa, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy. Alleluia, amen. Efa be dia be tokoa no andrenesantsika an'izany tenin'Andriamanitra izay nivakitsika teo, izay no lazain'i Jesosy. Efa be dia be ozy ao anatin'ny olona, ao amin'ilay tena hoe mahaliana ny olombelona, no tonga ny zavatra ho fandringanana ho azy. Akaiky tokoa ity ny faran'ny taona ary avy malala ao amin'ny tompo. Akaiky ny faran'ny taona, be dia be amin'izao fotoana izao ny olona efa samy manomana, efa samy nividy ny karazana billet izay andehanana ho any amin'ny lanonana maro isan-karazany. Tsisy izay manatry an'izany, fa ny zavatra aoka ho tadiditsika dia hoe tamin'ny andro variana ny olona amin'ny fisotroana sy ny filalaovana, satria efa noteneninay ho avy Jesosy no gadona ilay ora farany. Rehefa tonga moa ny fotoana faran'ny taona tahaka izao dia ny karazana entreprise, efa teneniko matetika ity hoe ny entreprise rehetra dia samy mampiasa ny comptable, ny expert comptable manao ny karazana hoe bilan, ny exercice annuel, mijery ny actif sy ny passif hoe inona ny vola voatahiry ary inona kosa ny vola tsy maintsy ho aloha indray. Dia hita eo izany ny karazana hoe compte de résultat, no ahitana ny hoe ay ve za ty ka déficitaire, ay ve za ty ka tsy tokony hijorotsony, ay za ty tokony hanezaka bebe kokoa any amin'ny production. Tahaka izay koa zasy anao, izay fofombadin'i Jesosy. Averiko indray mandeha, tahaka izay koa zasy anao fofombadin'i Jesosy. Aiza ho aiza ny
fiainam-panahinao nandritry ny taona lasiny. Inona ny tena nanjaka teo amin'ny fiainanao? Move mbola ny fiainana ara-nofo no nanjaka? Sa sarisariny fotsiny ihany no ma kristianina zanak'Andriamanitra anao? Napetraka ao fotsiny tao ve ny fanan'Andriamanitra zay nomena ahafahanao mamindra miaraka aminy, ahafahanao mitandrina zay rehetra teny zay asian'Andriamanitra ankatoavinao? Satria arak'ilay tenin' Jesosy indray mandeha ao alatranao ny rainao sy ny reninao, dia zao ny tenenin' Jesosy hoe tsy fantatry zany ozy fa ny reniko sy ny rahalahyko dia reto lemeno aho ka manao mankatoa, manao sitrapony raiko. Ka eo indrindra no problema. Samy atao hoe fiancé Jesosy dao tsika rehetra zay miditra am-piangonana rehetra dia atao fiancé Jesosy satria natsoina. Kanefa vitsy amin'ireny no fidiana, vitsy amin'ireny no tonga hatramin'ny farany. Misy point anankitelo tokony ho fantatsika hoe inona moa zany no tokony karazana atao hoe bilan récapitulatif, flashback ny fiainam-panahiko sy ny fiainam-panahinao, dia misy point anankitelo tokony tsy maintsy ho tadidiko sy tadidinao. Ny voalohany indrindra dia zao: ijasy anao rehefa nandray an'i Jesosy, rehefa natokan'Andriamanitra ny fofombavin' Jesosy, tadidio tsara fa niara maty taminy. Zay no atao hoe olom-baovao. Ijasy anao araka voalazan'ny 2 Corinthiens 5:17 hoe raha misy tsy olona ao Kristy izy dia olom-baovao izy. Fa maninona natao hoe olom-baovao? Satria le fiainanao aorinan'le fahafatesako sy fahafatesanao no mamaritra maha olom-baovao an'ny olona anankiray, no mamaritra ny atao hoe inona ny fiainany tao aorinan'izy nanolo tenan'i Jesosy. Eo amin'ny 5:15, eo amin'le hoe 2 Corinthiens 15, eo 2 Corinthiens 5:15 dia milaza hoe mato an'ny olona rehetra izy, ary velona indray zay velona izy, tsy velona ho an'ny tenany fa velona ho amin'izay maty ho azy. Zany hoe Jesosy no maty ho atsika, dia tsika koa zany rehefa nanolotra ny tenantsika aminy dia tsy velona ny tenantsika intsony fa velona an' Jesosy, velona imaginaire hoe Jesosy no hitan'ny olona ianao. Inona ny antony itenenako an'izany? Ataontsika ny jereva angany amin'ny Efesianina 4:5. Efesianina 4:5 dia mazava tsara hoe ny fiainantsika ozy izy dia miara-miafina amin'ny Kristy any an-danitra. Ny fiainantsika dia miara-miafina amin'ny Kristy any an-danitra satria Jesosy Kristy natsangana ary napetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to. Dia io le nasiana hoe aiza ho aiza zany ny fiainam-panahinao. Ozy aho hoe point voalohany dia mila miverina, manao flashback ny fiainam-panahinao ianao, anomboka ity ny taom-baovao, aza mieritreritra mihitsy hoe ho vaovao avy hatrany ny zavatra ho vitanao, ho vaovao avy hatrany no ezahanao, fa ny zavatra tokony ataonao hoe avy ireny, hoe mari-potitra ve le demarsako, nanolo tena dia velona amin'izay maty namonjy avy za ray zay. Satria Romanina 4:7 dia mazava tsara hoe raha maty isika tsisy oloko veliko azy ho an'ny tena nozy izy, fa raha velona dia ho an'ny tompo, raha maty dia ho an'ny tompo. Zany hoe zay le voalohany, zay le tenenin' Jesosy ene le any amin'ny Luka 7:17 le hoe raha misy te hanaraka aho izy aoka andany tenany. Zany hoe le tena no ho lavin'io mampianatra atsika ao amin'ny point faharoa hoe inona ny tokony mandany tenany. Le mandany tenany dia zao: raha mamaky tsika ny Kolosianina 3:1-7 dia milaza an'izao hoe, ovakiko le izy, Kolosianina 3:1-7, koa raha niara natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any ny toeran'i Kristy izay mipetraka aiza
eo atanakavanan'Andriamanitra raha itsika. Zay le lazaiko teo hoe rehefa maty zasy ianao, vita zany le hoe velona, tsy zatsy ny velona dia inona ny ezaka faharoa? Saino le zavatra any ambony fa tsy ny etỳ an-tany. Saino le targetranao le hoe izahany fiainako anie miara-miafina amin'ny Kristy any an-danitra, le voalaza ny Efesianina 2:5 teo, dia miara mandeha amin'ny olona rehetra ihany samy kristianina be deaibe ho avy faran'ny taona. Manomana itsika ozy anomana lanonana ifampiarabana manao opération babasy, fanena amin'ny olona rehetra opération babasy mahatratry ny taona ba fa tsy zay ny tena zava-dehibe, fa hoe inona no ho antsika kristianina ny zava-dehibe, plus mandroso ny fotoana tadio tsara miaina ny jour J. Le jour J dia andro iverenan'i Jesosy, plus mandroso ny taona, plus miaina compte à rebours ny jour J. Ka ny tokony ho ataontsika kristianina dia hoe mandroso 2019. Hitanao tsara angamba be deaibe ny olona maty. Marty Hervé zao dia maty. Marty Hervé tsy nanomana ny tenany mihitsy ho faty tamin'ity krismasy ity, nalefa ho atao opération tany Maurice izy tamin'izay tany, niara tonga tamin'ny ankizy dia ohatrany tsy réussir izy dia maty izy. Tsy nisy nieritreritra mihitsy ho faty Marty Hervé, be ny asa vitan'iny mpanompo vavin'Andriamanitra iny. Izasy ianao tsisy an'izany hoe alabria amin'ny fahafatesana, na za mitory aminao tsy alabria amin'ny fahafatesana, fa mety rapitso dia ho faty, na mety rafaka pitso dia ho faty. Tsy ny olona marary amin'ny hôpitaly natao ireny mety ho faty, fa natsika tsy manintsy zao dia mety ho faty. Ka ny tiako lazaina dia zao hoe saino le faharoa dia saino ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ an-tany, satria efa nalevina le fisainanao an'le tetỳ an-tany, efa vita iny, efa nafoinao iny, satria le zavatra katsahanao dia olona vonona ianao, vonona, satria zay le izy hoe tsy fantatrao ny fotoana na mamatonalina na atoandro na maray na maneno koa ny fiavin'ny Jesosy, tsy ho fantatrao. Zay ny voalazany Marka 3:5 hoe tsy fantatrao ny ora ndra fotoana mety ho amin'ny maneno akoho na ny tatao vovonana ny avin'ny Jesosy. Dia mila zany zasy ianao misaina n'le toerana tena nataony mazava tsara mihitsy hoe saino le zavatra any ambony, any ny toeran'i Jesosy eo kavanany ray. Zany hoe zasy ianao rehefa novonoana, rehefa le nitenen'i Jesosy hoe raha misy te hanaraka dia andany tenany, mandany le nao taloha io, satria rehefa nitenenina hoe Galatiana 5:24 dia nilaza hoe zay ao amin'ny Kristy dia efa nanomby ny nofiny sy ny filany sy ny faniriny teo amin'ny azo fijaliana. Kinona ntsony ary zany ny riko raha ohatra ka le faniriko taloha teto an-tany efa nomboako teo amin'ny azo fijaliana, inona zany no iriko? Faniriko ane zany tsisy afa-tsy le hoe ny zavatra any ambony. Mazava ho azy ny Filipianina 4:20 dia milaza hoe fanjakatsika tsy aveto fa any an-danitra ozy izy, any no andrasantsika n'ilay mpamonjy. Zay le fanjakatsika avy any an-danitra. Jesosy Kristy koa dia nilaza any amin'ny Jaona 5:21 hoe tsy eto tany ozy ny fanjakako, tsy eto. Raha eto tany ny fanjakako dia efa niady ny mpanompoko hiaro an'izany, fa tsy niteny an'izay sozy izy hoe any an-danitra ozy izy dia any koa ianao ny asiany brakenao ny sainao, mandeha ianao zany zao dia efa misainao ny brakenao hoe mandroso ny taona, mandroso ny fotoana, dia ny anao koa mba mandroso hatrany, favoriser hatrany ny fiandrasanao an'le zavatra any ambony. Efa natononao daholo zany le zavatra hoe za mbola mamariparitra be ny zavatra eto, satria tsy fantako akory hoe za be famaritra nefa rapitso mety ho faty. Fa ny zavatra tsara dia hoe le zavatra any ambony
le toerako rahatr' zay le toerako le fanreservena iny moa averina matetika mihitsy le hoe ao amin'ny trano ray misy fitoerana maro iny le sainantsika iny le Jaona 14:1 ka hatramin'ny 7 saina iny mila saintsainany le nahatonga Jesosy tena hoe nasika mihitsy raha misy fotsy izy te hanavitra ny ainy dia vao mainka mahafaty azy no ny amiko fa raha ohatra izy mahafony ny ainy no ny amiko dia izay no mahavonjy ny ainy izy zany hoe contraire be amin'ny zavatra ny idéologian'ny izao tontolo izao mihitsy. Dia inona ny fahatelo voalohany ozytsika mila mijeritsika hoe tamin'ny nanaraka azy ve resy lahatra tokoa tsika fa tena efa miaraka maty taminy miara-nomboana taminy le faniritsika efa nanomboana taminy le toetratsika araky ny Romanina 9:5 hoe le toetsika taloha dia efa nomboatsika teo amin'ny hazo fijaliana. Zay zany le tena hoe flashback tokony ataotsika hoe numéro 1 ozy mantsy anareo dia mamerina kely, tsy mila manontany paster ianao, tsy mila manontany niza fa ianao ihany dia mahalala azy hoe taloha mo fiainako. Titos 4:7 no fiainako taloha isika dia mifankahala tsy mifankatia etc. Dia rehefa nanomboana teo amin'ny hazo fijaliana zay zavatra rehetra zay dia inona kosa no fiainako. Dia manao récapitulation ianao amin'ny fiainanao zany amin'ny maha-kristiananao hoe zavy ao anatin'le lanonana be zao na dia any anatin'ny lanonana ary aho ohatra ozy mantsy anareo hoe tsisy hoe fahotana ianao andeha amin'ireny, tsy fahotana no mandeha amin'ireny fa ny zavatra mazava dia zao hoe inona ny apport spirituel entinao, inona ny acquis spirituel azonao. Zay zany mahatonga amin'ny Paoly milaza an'le zavatra rehetra dia azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra mahasoa. Zany hoe ny anton'izay dia raha vao misy ny brouillage ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manakina tenin'Andriamanitra ny zavatra faniritsika eto an-tany manadinotsika ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ny zavatra mahafinaritra antsika eto ambony tany. Jereo tsara tadidiko tsara mihitsy marina tsy nisotro toaka taloha tsy mbola nisotro toaka fa mandeha makany amin'ny boaty eo ihany ianao falifaly be miara-mandeha ianao raha sady mitsemboka mandindy eo ianao mbola mandoha vola ianao ihany sady ampandoavin'ny olona vola nefa ianao no mandindy falifaly eo fa reraka ihany tsisy zany rehefa natao ny récapitulation. Inona moa zany ny vitako tamin'iny alina iny toatra ny tongotro mivizana be tsy afa-mamindra volako ny taolany ohatrany tsy de nisy dia zay le izy hoe tsy mahasoa tsisy zavatra soa fa dia hoe le fafinaretana nandalo ao anatin'ny lapsa de temps kely adiny ray teo falifaly be tena ohatran'ireko hoe tena hoe s'explose izy ny olona tena s'explose be tena tsara be mihitsy tena nandia tsara mihitsy fa rehefa tapitra iny tsy hoe problemako no afaka tsy hoe nanana tombony aho tamin'ny arabola fa ohatrany hoe vao mainka ary ny aina ny arabolako. Dia izay zavatra izay zany le fiainana le tsy tao anatin'le tenin'i Jesosy hoe izaho ozy izy no mitondra fiainana ary fiainana be dehibe. Le fiainana be dehibe dia ao anatin'le tanjona anankiray dia le fisainantsika ny any ambony dia le fiainana le tenin'Andriamanitra araka ny tenin'ny ranabavy kely teo hoe izany lalana sy famarinana ary fiainana. Zany hoe ao anatiny ianao rehefa tafatsofoka ao anatiny ianao dia ao ianao mahita le fiainana dia efa manomboka etỳ tany ianao dia efa mahafantatra le fiainana izoranao fiainana mandrakizay dia izoranao amin'le fiainana zay reservenao amin'ny compte à rebours-nao io. Tsika rehetra samy manana ny compte à rebours-tsika mety sy ny za zao ohatra mety hoe mbola fantatra hoe manana compte à rebours mety hoe amin'izao mety faty manao calcul kajikajy ao dia andeha aloha mbola ibolila kely fa atsoatsin-dray vao miverina kely manao afindrafindrao mamindra kely makatsy dia miverina kely ka sendra le zany namindra mipasina akatsy ao no izy zay ny loza zay ny zava-doza be fa ny tokony izy dia tokony hipetraka ao anatin'le fiazakazahana foana zasianao. Ny olona vao mainka miembotra ianao vao mainka miazakazaha ianao vao mainka tokony
iny mantsy tena mahagaga mihitsy le hoe tenina averin'ny Paoly foana hoe Efesianina 2:6 ny teneniko teo hoe fiainantsika dia miara-miafina amin'ny fiainana ao amin'ny Kristy any an-danitra. Dia faharoa le Kolosianina mbola izy ihany no niteny azy Kolosianina 3:7-2 hoe vonono momba ny tenanareo ety an-tany ary sainy ny zavatra any ambony. Zavatra lehibe mihitsy zay hoe vonoy le tenanareo satria fantany ary tsapany tamin'ny mpianany rehetra ihany koa fa mbola eto an-tany tsinitsika dia mbola voasarikitsika. Dia ny olana le voasarika eo ihany fa le tena fanadinonan'le butsika ny tena zavatra ratsy indrindrany. Rehefa tsy hanananao maminy intsony le zavatra katsahanao madio azy ao anatin'ny sainanao iny, tsy tadidinao intsony nefa rany amin'ny voalohany iny zany mbola mety za isaky ny lady mahatsiaro an'iny, fa rehefa amin'ny fotoana ianao tsy mandeha intsony isaky ny lady dia hitanao amin'izay hoe mahadininao fa le zavatra ety ambony ety mitaza masonao ihany sisa no tsy maintsy katsahanao. Mba ho famezantsika karazana hoe fampatsahivana dia andeha ho averiko tantaraina le tantara kely anankiray le hoe nisy mpanjaka andeha ataontsika hoe any Antananarivo zany le kapitaly, any zany olo le mpanjaka tamin'ny taloha dia mananjanaka lahatokana izy. Le mpanjaka io andeo ataontsika hoe Andrianampoinimerina dia mananjanaka anankiray dia nitady vady izy any Antsirabe no nitady vady. Dia tany ambany Antsirabe ambany vohatra be daholo ny olona natsona rehetrarehetra natsona daholo ny olona hakan'ny vady. Dia nahita tovovavy anankiray mba nafinaritra azy izy tsy mikapa dia netiny. Dia zao ny zavatra nolazainy taminy. Ianao izy izy tena nividiko anie ianao io izy vidiko andeha hanompo aho satria manana trano ato amin'ity Antsirabe ity zahay fa tsisy manadio, fa andao ianao manadio an'io trano io foana dia karamaiko. Mbola tsy nahy an'izany fa alao izy hijanona foana eny ambanivohitra. Dia zao no teneniny hoe tenenao mihitsy ny safidiko fa vitanao io fampianariko anao tsikelikely. Dia nonona ampidiriny tao dia mpanompo izy amin'iny. Dia rehefa ny forsa nampianatra teo dia ohatran'ny tady raiky pitia le zanaky mpanjaka. Dia nonazay hoe angamba ianao tsy mendrika ny ataoko mpanompo fa alao ianao ataoko hoe sakaizako. Ataoko sakaizako ianao izy fa zany hoe zao mbola misy tsaratsara no mahasakaizako anao satria ianao mianao dia ataoko hoe sakaizako isaky n'izay teneniko dia ekenao foana. Fa ny zavatra anankiray tena tiako dia lasa zanaky mipapaka ianao atsangana. Ka le ianao mba ho zanaky mipapaka ianao dia ho alaiko fofombady. Dia tonga saina be le tovovavy kely hoe fa ahoana koa zany niala tamina dingana hoe mpanompo dia natao lasa sakaiza dia tsy sakaiza intsony raha fa atao hoe zanaka. Zany hoe nametraka izy zany hoe misy karazana dilina anankiray. Ho avy aho izy afaka 2 volana na 3 volana mbola tsy afaka miteny fa mipapako no mandidy an'izay. Fa mody any amin'ny papako aho izy. Fa tsika rehefa lasa vadika ianao, fofombadika ianao, dia any amin'ny raika any tsika nipetraka fa any malalaka be ny chateau be anay any. Fa mila mizatra mipetraka amin'ny chateau aloha ianao. Zatra mipetraka amin'ny chateau zany hoe kolokoloa io chateau io fa manomboka androany ianao ataoko hoe fofombadiko. Fa iverina hakanao. Fa ianao izy tsy hoe gadraiko anatin'ilay chateau. Fa avelako ivoaka ianao ohatry ny fiainanao taloha ihany. Fa tadidio fa afaka misy andro anankiray tsy teneniko anao niverenako. Fa zao kosa nefa ozy tia no hamantarako fa fofombadiko ianao meko an'ity akanjo fotsy ity. Fa aza atao maloto io amin'izany verina. Fa amin'ny fotoana iverenako ka maloto io dia efa fantatra hoe tsy fofombadiko intsony ianao. Nandeha fotoana. Inona ny zavatra nataon'ilay vehivavy mba tonga le tsy haloto? Satria verina nakany amin'ilay fiainany taloha. Fiainany taloha nafinaritra anazy satria izy tambanivohitra dia milalao mangady tany mamboly tany daholo ny mpiarabelona taminy.
dia nefa le akanjo a raha vao mandray tanana maloto izy mandray an'iny dia mitasy zay ny dikan'izay dia ny zavatra nataony dia miresaka amin'ny namany rehetra izy hoe anambady isakavady zao ho avy izy zany hoe le eritreritra fanaony taloha mahazatra azy blokeny amin'le fisainany hoe isakavady tonga tokoa ny fotoana tampoka be dia hitan'le zanaka mpanjaka fa nadio tanteraka izy satria isaky ny mifandray amin'ny olona nivelana izy de hoe aza kasiana ozy izy fa zako tena manaja be an'ity akanjoko ty satria isakavady ka raha misy tasy ty de efa tsy izy tsony tonga tokoa le zanaka mpanjaka ary dia nentiny nakany Tananarivo amin'izay nakany amin'ny rainy dia mipetraka tany toy izany koa izasy anao ambeny ny tenanao adio satria ianao dia nidiovin'Andriamanitra nataonao virjiny dia toy ny le virjiny dimy endry ianao zay ny tandron'Andriamanitra aminao fa tsy virjiny dimy adala akory dina ma virjiny dimy adala ny virjiny dimy adala dia ny tsy fenona ny fanahy masina ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tsy fanarahana zay le mahatonga an' Jesosy hoe ireo no anabaviko sy ny ralahiko dia mankatoa ahoana moa ny ankatoavinao ny zavatra tsy henonao ahoana no ankatoavinao zavatra tsy ray ansofinao ahoana koa ny aizanao ankatoa rehefa tsy ao anatinao le fanahy masina fa le fanahy masina no mampita atsika isan'andro hoe azadino fa misy an'izao azadino fa ianao ane fitoira fofombadin' Jesosy ianao ane ka ho avy izy ao anatin'ny olona rehetrarehetra ao ianao tandremo fa sao dia voasarika fa ianao le efa voafidy ianao le efa voafidy ao anatin'ny virdiny dimy endry rehefa malalo amin'ny tompo efa marina ny toroteniko sady ositsika teo point anankitelo no point tokony ho fantatsika voalohany mila manao récapitulation tsika ny hoe fa ahoana izamo tambola voanandray an' Jesosy tamin'iny ihany avenina fanafo be fa rehefa nandeha fotoana dia ohatra ny nangatsitsika amin'ny fanarahana azy faharoa efa tena nadinoiko ve le zavatra nylazaina satria mila mankatsaka ny zavatra ny ambony fahatelo ihany koa ay moa za ty kristianina mila mandray trophée ay moa za mila misy loka ho raisiko iny le lazain'ny Paoly hoe 1 Corinthiens 9:24-25 mpiazakazaka samy miazakazaka mitany fiazakazahana reny dia miazakazaka azo ny satro-boninahitra mety loha fa izasy ianao miazakazaka aza ho tsika ny satro-boninahitra tsy mety ho loha io ny tanjona ho atsika kristianina tsy ho azonao mihitsy ny satro-boninahitra satria zasy ianao kristianina dia hiatrika ny atao hoe fitsaran'i Kristy sy ahafahana azahoanao any satro-boninahitra hoe iza nampiasanao nataonao inona ny zavatra azonao no zarainao ve satria ny olona ny tadio tsara fa ny fiainana zanak'olombelona zao ny toetsaitsika zanak'olombelona raha ohatra zao mahita mandeha zany ohatra dia nahita toerana anankiray misy volamena tonga dia efa tsy akiteniteny hitandremo fa aza miteniteny na ny vady ara mety tsy ho tenenina le fitiavatena zay le tsika olombelona aza lazalazaina mihitsy fa tsika ihany io ataontsika miadakadanao fa nen'Andriamanitra contraire an'izay le zavatra tsara mila lazaina mila tenenina satria ianao ozy izy rehefa nahazo maimaimpona dia ahoana ozy mila mizara maimaim-poana zay le voalazan'ny Matio 10:19 mandehana sy trano marary atsangano maty diovy miboaka satria efa nandray maimaim-poanareo dia mizara maimaim-poana tsy mitovy zany ny karazana hoe fisainana olombelona sy ny fisainan'Andriamanitra nen'Andriamanitra tiany tsisy very ny anakina ray ary satria zay nge mahatonga ny Petera ny teny 2 Pierre 3:9 Andriamanitra tsy ela amin'ny teny fikasany araky ny fieritreretan'ny sasany ozy tsy mahela amin'ny teny fikasana izy
fa maninona tsy tia nisy overo izy na iray fa tonga amin'ny fibebahana. Tsy Andriamanitra ny alany amin'ny fitoerana, tsy Jesosy Kristy nisy olo-toerana anao fa ianao no ampiasan'Andriamanitra amin'ny vavanao milaza ny vaovao hoe Matthieu 24:14 hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara amin'ny famonjena vao tonga ny farany. Dia izay aloha zay hoe trophée endrasana omenanao hoe firy ny fanahin'olona voatarika ao, firy ny fanahin'ny olona sa rehefa mandeha zany ianao mandeha miaraka amin'ny mpiara-miasa aminao na mandeha eny an-dalana eny dia mandra-pahatonga ny fahataperan'ny lalana nalenareo tsy hisy anarana tafiditra mihitsy ho famonjena fa le zavatra ny tany fa tsy ny zavatra le katsahanao any ambony tsy voateninao mihitsy. Isaky ny tenao dia bloqué foana. Bloqué satria tsy tiany dia volo avitra le olona eo akaikinao ka. Tsy tiany dia volo avitra iny. Fa nefa izay le tena trophée dia davina tena manoratra mihitsy ny anjely hoe io fanahteny anankiray izy. Miditra ny resaka divers aloha dia avy eo miditra fanany sambatra ki mila mivavaka ihany amin'izao andro farany izao fa tena tsy fantatra ny ampitso. Izay fotsiny dia efa zava-dehibe tsy mila blablabla. Tsy hoe andeha torobe ovakitsika ny atao amin'ny zao ka ataon'olona témoin de Jéhovah eo ianao. Fa tsy izay ny zavatra teneninao fa mandeha anao dia miresaka aloha tena mahatsiravina koa inona ty fifidianana mpangalatra sy ny karazany ty sy ny karazany dia tsy misy an'Andriamanitra hoe tsy maintsy hita ihany no marina. Fa anganao mivavaka miteny an'izany tsy fantatra nge ny ampitso hoe zany ny fomba firesaka ao amin'ilay olona zany tsy maintsy mivavaka tsika satria ho aiza ary ty fanahintsika ity efa nijaly any tsika teto ambonin'ny tany lahabary dia mbony lahatra fa afo be koa tsika rehefa miala eto. Izay ny zavatra tokony ho tenenitsika dia izay ny tediavin'Andriamanitra satria izay nge le niteneniny ahoana ozy izy ianareo no fanjakam-pisorona nalain'Andriamanitra hitoeran'ny fanahiny mba ilazanareo ny fahatsarany ilay miantso anareo 1 Pétera 2:9 zany le izy zany. Ka izay zavatra izay mila fantatsika izay zany ny fampahirezantsika androany isaorantsika Andriamanitra nanome an'izany satria araka ny lazaiko teo hoe tsy nanam-potoana mihitsy manana ary fa mahatokytsika hoe ny fanahy masina no miteny dia ao izy dia miteny tokoa izy dia miteny tokoa any dia tena rentsika tokoa fa dia mahafinaritra fa dia hivavaka tsika misaotra anao izay Andriamanitra satria tsy avelanao isy fitaomina very zany na dia kely ary fa hitanao an-trano no ampahirezana anay. Ary tena resy lahatra izay satria efa samy miazakazaka izao tontolo izao miazakazaka. Lalana roa no hiazakazahany izao tontolo izao sy ny zanakao. Indray miazakazaka ho any amin'ny fahaverezana, iray kosa miazakazaka hiazo ny toerana izay efa nomaniny Jesosy ho anay tsirairay avy. Dia zany no hifalianay ary hisaorana anao satria ianao dia tsy misy izay nahafotsinao, izay navelanao satria ianao dia niteny isaka 3 minitra tokoa mantsy no andeha manao anay fa andao misy manimba anay tokoa mantsy dia ny feo reanay ankoatra ny feo anao dia zany ny hisaorana anao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen.